Sitrahana hatrany ianao tompoko vavy sy tompoko lahy manjoy hatrany ny fahitalavitra matv amin'ity riva ity atao anatin'ny fandarana mahery indray tsika. Fandarana mahery amin'ity nananao ireo vaovao misongadina eo amin'ny sehitry ny fanatanjahantena tamin'ity herinandro ity, indrindra fa tamin'ity afarany herinandro ity. Hoentsika manomboka fandarana ary amin'ity hariva ity dia eo amin'ny sehitry ny baolina kitra satria dia ny farana androany ny fidinana voalohany amin'ny fidinan'ny tompon-daka nasionaly taranja baolina kitra fifantsanana ho atao amin'ity fidinana voalohany ity natao teto Antananarivo Fianaratsoa Toamasina ary Mahajanga. Fantatra araka izany ireo ekipa 12 tafita amin'ny fidinana faharoa atao manomboka ny 30 septambra ho avy izao. Fantatra avokoa ireo ekipa telo voalohany isam-bondrona tafita amin'ny fidinana faharoa ny fidinan'ny tompon-daka nasionaly taranja baolina kitra. Izany dia atao rin'ny andro fahadimy farany natao androany teto Antananarivo Toamasina Fianaratsoa ary Mahajanga. Teto Antananarivo aloha dia nanamafy ny larana voalohany misy azy ny ekipan'ny Knapsa Sport rehefa nanamotsana ny ekipan'ny SFF FC tamin'ny 9 Novembre tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Tsy mitovy. Tsy mitovy. 750 fa izy zany efa ampiasainy zany Narak'izay dia nitanany larana faharoa ihany ny ekipan'ny Tana Formation na dia voatanan'ny ekipan'ny FC Vakina Karatra Ady Sahala Rainoray aza. Larana fahatelo ho an'ity vondrona ny lalao teto Antananarivo ity arak'izany ny ekipan'ny FCV. Sana hitamary hitanao mamy fa vanavita tena taizy pasino ohatr'izao fotsiny izy dia nafaty be izy nafaty anankiroa izy zay vao be roa zany no matiny raha ohatsy nigériana dia tany Brésil dia Allemagne matiny mafimafy ilay sereo rehefa Brésil sy Allemagne na dia teo amin'ny lalao voalohany kosa dia nahazo ny fandresena voalohany tamin'ny sarono ray ho azy ny ekipan'ny AJS Melaky nanoloana ny ekipan'ny FC Black Star V7V. Tany Toamasina indray dia larana voalohany ny ekipan'ny AJSA rehefa nandresy rono ray ny ekipan'ny FCE Tompo-tanàna teo amin'ny andro fahadimy farany. Larana faharoa kosa ny ekipan'ny LGK Plus satria nandresy ny FC Fitama tamin'ny sarono aotra. Larana fahatelo moa ity ekipa nanalanjorofo resy ny LGK Plus ity. Torak'izany ihany koa tany Fianaratsoa dia larana voalohany ny ekipan'ny Zanakala rehefa nandresy ny ekipan'ny SGF Capricorne tamin'ny raino aotra. Nisaraka Ady Sahala aotrano aotra kosa ny ekipan'ny Escomato sy ny DCF Fort Dauphin teo amin'ny lalaony alohany io. Vokatra izay nametraka ny ekipan'ny Escomato eo amin'ny larana fahatelo, raha ny ekipan'ny DCF kosa no eo amin'ny larana faharoa. Ary farany tany Mahajanga dia voaja ny lojika satria nampiseho ny hery ny Somme Fossa Junior rehefa nandesy ny ekipan'ny FC Joel teo amin'ny lalao ny endrika famaranana ho an'ity vondrona ny lalao an'ny Mahajanga ity. Baolina roa izay tafiditra dakisa avokoa. Larana faharoa arak'izany ny ekipan'ny FC Joel Vansava. Ny tanany larany fahatelo ny ekipan'ny RTS Jet Madana dia nisaraka Ady Sahala 4-4 tamin'ny ekipan'ny USSK Ambanja aza. Teo amin'ny lalao voalohany dia laviny Tam Port Berger tamin'ny 4-4 ny Espoir Manerinerina. Hatreto aloha dia mbola tsy voafaritra ny toerana